Tsy ananako na vola fotsy na ny volamena fa izay ananako no omeko anao. Asan'ny apôstôly 7:9. Raha saina manao filazam-pananana moa isika tsirairay dia inavo no voatanisa na ho voarakitra ny soratra. Neny Petera sy Jaona apôstôly dia teny ankalamanjana nanaovan'izy ireo ny filazam-pananana. Raha iny hiditra hivavaka ao amin'ny tempoly iny indrindra, lehilahy malemy tongotra hatrany an-kibon-dreny no nipetraka teo anoloan'ny vavahadin'ny tempoly ary nangataka fiantrana tamin'izay hiditra hivavaka. Mazava ny voalazan'i Petera fa tsy manana vola fotsy sy volamena izy, fa nomeny ilay lehilahy malemy tongotra kosa izay ananany dia Jesosy Kristy. Mampatsiaro antsika indray izao soratra masina izao fa manan-karena isika mpino kristianina noho ny amin'ny finoanan' Jesosy Kristy. Matetika anefa dia adino izany famarinana izany ka zary voafetra ny zavatra hita maso sy tsapan'ny tanana ny famaritana ny hoe arena na fananana. Mila azontsika antoka ihany koa fa tsy arena ara-panahy fosiny no azontsika amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, fa mifamatotra amin'izany koa ny aren-tsaina sy ara-batana hatramin'ny ara-materialy aza. Moa ve izy tsy hanome antsika maimai-poana ny zavatra rehetra miaraka amin'ny zanany koa? Romana 9:2 tapany B. Koa andeha isika hanaiky ho fantsipanafahana ho an'ny hafa. Andriamanitra manaiky ny zarany hatsarana ao amin'ny manodidina ahy aho. Amen.